Tranganjavatra ty ihany koa mbola tsy nahita nyty tsika hatramin'izay nisina mpitondra ny fanimby teto teo ihany ohatra bon mety hoe discret ngamba ny vadiny zany hoe Philibert Tsiranana zany fa tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka no tena hoe nahatadiavana zany ohatrany hoe zany hoe Céline Ratsiraka, Thérèse Zafy, la Laura Valmanana, Mialy Rajoelina, tsy teneniko moa ny vadiny Norbert Lala Ratsirahonana satria efa nodimany rahateo izy fa izy rahateo zany satria folo efem-potoana ny zanonany Norbert Lala Ratsirahonana nitondra ny firenena de ohatrany hoe tsy de tena niafaka zany zay hoe première dame izay na le ohatrany hoe tamin'ny andro Ratsimandrava raha manantsosiny sisa fa le tena président de la république zany resahako na hoe le chef d'état zany nanamarika hoe janona elaela teo amin'ny fitondrana de Mialy Rajoelina ny farany teo la Laura Valmanana de Mialy Rajoelina de zao zany voangy Rajaonarymampianina mbola tsy nahita mihitsy tsika tao anatin'ireo filoany fandimby reo hatramin'nazahoan'ny fahaleovantenana akaty ka hoe tena voatery namaly an-gazety ohatran'io na ny s'exprimer le première dame satria be loatra ny tsikera mahazo azy amina resaka hoe mitsabaka amina raharaham-pirenena mitsabaka amin'ny fiainam-pirenena voatery namaly raha matovoangy Rajaonarymampianina zany hoe za de miangavy mba hatsahatra ny tsikera sy ny fanaratsiana nafa za de tsy manao afa-tsy ny asa sosialy manampy amin'ny filoha amin'ny alalan'ny asa sosialy ohatrany nataon'ny première dame rehetrarehetra na nataon'ny vadin'ny filoha rehetrarehetra fa za tsy miditra amina raharaham-pirenena takan'izao io zany misy fanamariana anankiroa fotsiny tiako tenenina am'le izy voalohany aloha zany matoa voatery tsy maintsy zany ohatrany hoe manao mamerina indroa ago matoa voatery nanao fanamariana ary tsy maintsy ny teny raha matoa voangy Rajaonarymampianina satria mafy be le bruit mandeha zany mikasika azy ary ny bruit zany tsy mandehandeha foana fa ianao zany na de hoe betsaka aza panaparitaka rumeur eto amin'ity Madagasikara ty misy zavatra marina kely de le boana marina kely iny ny aingany de aparitany se ampitombony le resaka asiany sira de asiany carry de asiany poivre de asiany levure de zay no mahatonga le resaka hoe mitatra fa tsy mandehandeha foana io misy antony zany io matoa tonga amina hoe miparitaka le resaka hoe mitsabaka loatra amin'ny fitantanana raha-mpanjakana raha matoa voangy Rajaonarymampianina ka mahatonga ny olona zany manamarika an'izay hoe maninona ianao no manao an'izay ka na voatery azy namaly an'izay resaka izay matoa ianao voatery namaly an'le resaka satria efa tsy azo fehezina intsony zany zay resaka mandeha zay fa io raha rumeur kely tery amin'ny sisin-dalana tery tsy de nisy ny raharahany zany inona moa tsy tsikera nahazo ny zay première dame successive teo fa matoa zany voatery tsy maintsy namaly ohatran'izay raha matoa voangy Rajaonarymampianina hoe oka miangavy mba hatsahatra ny fanaratsiana fa za tsy manao zavatra tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena za mihitsy vo une fois ianao nanao ohatrany hoe nanao démenti zany mikasika an'izay de ao raha misy dikany zany zay ray zay faharoa manarakaraka izany de zao ny réalité nge mandiso an'le fihetsika raha matoa voangy Rajaonarymampianina sy le zavatra teneniny ray aloha de ny raha andrehetra nahita le hoe mba hafa le fitantanany an'le vadiny tam'le nandeha teny avoloa tam'le cérémonie de présentation de vœux le geste natao zany hoe le président ndreny ohatrany hoe tantanany tsy hoe ohatrany fa tena hoe tantanany ary ny raisiny tamin'ny tanany ohatran'izao izy ny eo aloha ary le président légèrement retrait araka nefa niteneniko anao somary eto aoriana de ohatrany hoe izy no misintona an'le vadiny zany tena significatif reny na tianao na tsy tianao raha reny aza ny tany andafy mbola polémique 10 fois 100 fois lavitra noho ny teto amintsika angamba ny zavatra nitranga hoe une Carla Bruni Sarkozy andeha tantana ny Sarkozy ohatrany inona hoe Trier Veller na bon Julie Gaillet tsy fantatro tsony moa izy ny vady na ny olona mizara ny fiaina ny François Hollande fa ohatra zany zay teneniko zay na ohatra zany hoe Ségolène Royal tamin'ny fotoanany hoe izy no andeha tantana an'le président inimaginable zany hoe Michelle Obama avy andeha tantana ny Barack Obama inimaginable zany nefa taty amintsika nitranga le izy mety ho zavatra tsy nampoziny zareo ange ka justement zay izy tsy nampoziny zay indrindra zany hoe fihetsika tsy namboarina zany le izy fa nandeha naturel
de misy dikany goavana be zay ray de faharoa ihany koa ilay scandale na fiaramanidiny ary Madagasikara iny tena nahatonga nafantarana mihitsy hoe atraizany puissance zany première dame malagasy zany ka nahiteny ary izy hoe tsy miditra amin'ny raharam-pirenena raha ianao mavita midetourner avion na compagnie nationale zany mbola ambonina président de la République ingenao zany même le président de la République n'a pas fait quelque chose d'aussi extraordinaire donc extraordinaire satria tsy te hiteny terme hafahako na ny voalohan'ny république raha tsy nahavita nanao an'izany mihitsy ny hoe andeha avion tokony andeha any à Marseille de avadika makary à Paris aloha manao détourany à Paris miaraka amina kohany zany zay farany zay lafo de lafo fa zany matoa vita zany hoe amina compagnie commerciale anankiray zany hoe any fanjakana io fa tsy hoe any fianakaviana raha Jaonary Mampianina kanefa vita ny première dame ahitanao nge zany ohatra n'izy puissance sy ny pouvoirany zany première dame zany mavita mi détourner avion zany hoe miainga aty à Marseille tana Marseille ary makaty à Paris mihitsy vao miverina aty Antananarivo indray inimaginable zany ny influence an'le madame ao anatin'le ka nahiteny ary ianao hoe za tsisy idirako am'izany fa manao asa sosialy ary zay zany ny antony hoe izy tenany mihitsy nanao déplacement omaly teny amin'ny faritra iva zany hoe na ame fanampiana mba ahafahany miteny an'izay ka nahiteny an'izay ary ianao le felo tecu miziriziry eo zany le zavatra tena nitranga mahatonga ny olona manao idée mombanao hoe mba enjany zany madame zany fa mavita mihitsy izy ampanaovana dépense plus de un peu moins de 4 milliards de FMG compagnie nationale lefa andala-pahafatesana efa agonisante les compagnies nationales nefa vitanao no mbola mampandany azy 217 600 euros araka ny tarimarika ny voakangazety tsy afaka nanao démonter an'izany ange raha matoa voangira Jaonary Mampianina fa raha mba nitondra fanazavana izy de mba nino ny olona hoe mariny zany ka le gazety kosa kay na le mpanao gazety ny mandainga fa izy kosa kay tsy nanao an'izany fa tena nanao izy matoa tsy nylahy ary nanamafy an'izany any mpiasan'ny armady rehetra de andeha andainga ave ianao tsy vitan'izany fa niresaka lazain'ny olona hoe aterina makany listre ny premier ministre aby ny aux emplois de l'état aleo mahay mifandray tsara mivadiny président raha ohatra ka te hanana toerana ohatra n'izao sy ny sisy miresaka an'izany daholo ange any anatina chaumière politique any miresaka an'izany daholo ange rehefa any amin'ny tontolo misy zany hoe tiako tenenina zany ho an'ny vadiny filohan'ny république de hoe misy le resaka na tiana na tsy tiana ka tsy vitany hoe andeha hiteny ianao hoe mba jaro ny critique na ny fitsikirana fa za tsy manao an'izany de hoe mangina les rumeurs mais non mila geste zany io avy any aminao mila manao amende honorable ianao rehefa tsy nety hoe miala tsiny tam'le ary Madagasikara de avy eo mino anao ny olona nge on ne demande qu'à croire la première dame tena hoe mba marina kosa ny azy mba oka reto izy fa izy raha manao an'izao fa tsy manao amende honorable ianao ny zatra tsy nety natao kosa aloha de mba tsy iverenana intsony mba tsy mitsapaka mba tsy mampiseho loatra fihetsika hoe mitrerona an'le tsy hoe mitrerona moa zany fa ohatrany hoe mitarika an'le le président de la république eny andalana eny tsy eny andalana fa amina apparition publique mpanao gazety nge mandeha be nge le resaka mpanao gazety nge mitantara ny zavatra hoe nisy tany Israel tany anana mandeha zany resaka zany hoe na tiana na tsy tiana zany misy antony ao fa tsy hoe noho ny hoe tsy fitiavana fotsiny any Ramatoa Vangira Jaonary Mampianina mino fa tsy manana problème personnel amin'ny Ramatoa Vangira Jaonary Mampianina ny olona fa le resaka mandeha zany ohatrany hoe ny disgrâce ny frère Rasoraona zao de lazaina fa mandeha zany resaka zany na tiana na tsy tiana hoe anisan'ny tompo-tanana tam'izany Ramatoa Vangira Jaonary Mampianina resaka hoa le conditionnel de rigueur ao anatin'le izy mandeha zany resaka zany hoe inona moa izy teo hoe misy olona tsy ankasitrahany vadiny filoha loatra amin'ny toerana ohatran'izao tsy azoazony de mila mialana tsy azoazony de ohatran'izao na ianina sakanana fa tsy mahazo miditra satria tsy azoazony misy olona tsy azo misy zany mandeha zany resaka zany ary nanny andeha ataontsika hoe cercle nambotsy roa ohatra sy ny avoloha ara de aenonany zany resaka zany reo ange fampiresaka ampanao gazety sy amin'ny olona rehefa dia velany fa tsy hoe de mijanonao de na zany aza misy le izy ny tiana tenena zany de hoe raha ohatra tena te hanala n'izay resaka samy hafa mandeha momba azy zay Ramatoa Vangira Jaonary Mampianina de mila manao amende honorable osika zany le resaka armady aloha de ohatran'izao amboarina ny fihetsika rehefa en public ataony fa
raha mbola misy an'ireny fihetsika tahaka an'ireny hoe arimaty sy ny sisy ireny de na hiteny eo foana azy ramatoa vadiny filoha sarotra ny ino an'izay resaka izay. Zay zany mba tsetsatsara kely tiako nambara aloha tao anatin'izay adefitra nendritsika izay a.